Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin VAOVAO. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI, université privée, habilitée par l'État. Manolotra anao ny VAOVAO. Nolalin'ny solombavambahoaka tety Tsimbazaza ny fanovana ny andininy faraiky amin'ny telopolo sy telonjato amin'ny lalana 410 tsipika 820. Lany favidian'ny vahoaka mivantana lehibe ny faritra tsy manaiky ny HVM teratsemboka ny solontenan'ny gouvernement tany toerany. Avoiny mangarara momba ny jirama sy ny hermady ho hiady andriny anarivelo. Arahintsika ao anatin'ny vaovao ny heviny momba ny fampandrosoana ara-toekarena eto amin'ny firenena. Fantatra androany fatakin'ireo mpiara-mombonantoka vahiny ihany koa ny mangarara momba ny orinasa jirama. Sady nahatonga saina no nampalahelo ny zavanitranga androany teny Bongatsara. Nobatain'ny mponina nentin'ny nody ny vary 20 taonina saika andorana. Tsy nahefa na inona na inona ny ministeran'ny varitra saika andoro izany. Zanak'olona manana andraikitra ambony no voalaza fa voasanitra tany Bangkok momba ny aferana andramena. Hatreto mbola tsy nisy tratra ireo gros bonnet mitrandraka ity harem-pirenena ity. Inona no ambaran'ny fitondram-panjakana momba ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ala rapitso. Any Bruxelles, fandavana no nasitry ny voameran'ny firenena Europeana namoaka ilay famatsim-bola ho an'ny Grèce. Ny herinandro izao kosa no amerenan'ny trosa enina amin'ny 30 sy 700 tapitrisa euro avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ary ny tapaka ny volana aprily izao ny tapany faharoa. Ny andindinina avy hatrany. Raha tsy voatandrina tsara ny rano manomboka ny ampatsakana ka hatrao atokantrano dia mety ho feno loto sy otrikaretina isan-karazany. Teraka aretina maro ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ny fisotroana rano tsy voadio. Ampangotrao na mampiasa suro na sodisy alohan'ny hisotroana ny rano. Soca Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soca Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soca Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. À l'occasion de la fête pascale, des nouvelles gammes de produits débarquent chez VAOVAO. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Alors dès maintenant, faites vos achats dans tous les magasins VAOVAO. Joyeuse Pâques avec VAOVAO. VAOVAO, toujours meilleur. Vous avez votre DTS, vous êtes salarié ayant plus de 2 ans d'expérience. GSI, université privée habilitée par l'État, vous propose le diplôme de licence professionnelle en formation continue. Spécialité, communication, journalisme et médias, marketing international, communication, informatique, multimédia et communication. Durée, 10 mois, cours spécial samedi. Rentrée, avril 2015. Inscription ouverte au GSI Antananarivo. Téléphone 034 60 543 90. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage.
Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Ny azo ny vanikolaka, ny tanin'andrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidiana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Vous avez votre bac ou votre licence en poche? Pensez à réussir dans votre vie. Rejoignez une école de management de référence régionale et reconnue dans le monde des affaires. Concours les 20-21 avril. ISCAM. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Raha tsy voatandrina tsara ny rano manomboka ny ampatsakana ka hatrao atokantrano dia mety ho feno loto sy otrikaretina isan-karazany. Teraka aretina maro ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ny fisotroana rano tsy voadio. Ampangotrao na mampiasa suro na sodisy alohan'ny hisotroana ny rano. Miarapa tomboky lasy tomboky vavy tonga sao tanatin'ny fampahalam-baovao ny fahitalavitra Kolo TV manasanao anaraka izany hatramin'ny faran'ny pejiny toe-karena avy hatrany no isantarantsika ny fampahalam-baovao amin'ny ity anio ity araka ny fanarahinao tany anatin'ny lohatenim-baovao entana maherin'ny 50 taona ny fahalandaty no nokasain'ny ministeran'ny varotra hodora natao amin'ny komin'ny Bongatsara sy ny aken'ny Pona nefa ny andorana ny vary akotry efa simba hatramin'ny 20 taona tamin'izany entana izany raikitra ny sakorika teny an-toerana ary ao indindiny mikasika izay. Pakafako daholo ny asan'ireo olona ao anaty trano sity ireo. Mivelona amin'ny sortir ireo. Mampalahelo anahy dia ry vary akotry ry tokony mba hohanina. Io zao mampalahelo anahy tsonga paka vary 500 eninjato zay efa misy amin'izao fotoana izao. Tsy mahafaty le mantseta toerana le vary kely ohatr'izao. Tsy mahalala izay mahafaty azy sanoana refona tsy misy arapa-kintsony ny ponina manodidina ny Bongatsara raikitra ny akipatapata rehefa hitan'ny ponina fa hodorany ireto vary amin'ny gony ireto. 20 taona vetivety dia nobatain'ny ponina avokoa na dia efa nisy voararaka kazoala aza. Tsy hitan'ny jandarmy anadahy izay natao ny fehezana azy ireo. Le sakafo zao tokony mba amena le majika le vary eny zao azo hohanin'ny olona eto zay rehetrarehetra 4000 daholo eto le sakafo tokony sakafo lany daty tsy mahafaty fa raha mahafaty ny sakafo lany daty efa maty daholo ny olona mipetraka eny an-sisin-dalamby. Teo ambany mason'ny ministry ny varotra nitrangan'ity sakorika ity saingy vao nanomboka ny sakorika dia tsy hita izay nandehany ity tompona ndraiky mpanjakana ity. Teratany malagasy no tompon'ireto entana ireto izay nitsotra fa efa nitahiry izany nandritry ny volovolana. Ny anjaranay dia hoe rehefa tonga ny fotoana anaovana an'ilay destruction ohatran'izao dia maintsy ministera izay
dia atao daholo ny demarcha rehetrarehetra dia potehana ilay entana fa ny sosokevitra zany samy manana ny azy ilay toeram-piasana. Commande tany amin'ny décembre tany angamba rano dia commande tany amin'ny juin tany. Ankoatra ny vary, misy ihany koa ny kahie maro tamin'ny baoritra izay nangatahin'ny olona sy hodorana ihany koa tety. Ny sakafo toy ny menaka, paty, ranom-boankazo, sakafo ampy fotsy hatramin'ny akora fanao amin'ny volo, ireto entana hafa izay may. Araka ny tarehimarika avy amin'ny ministera, hatramin'ny 20 taona ny entana lany tato nodorana tahaka izao tamin'ny taona 2024. Mbola amin'izay pejy toekarena izay hatrany fa mikasika ny raharaha Andramena kosa indray taorian'ny fanarahana sy fanadihadiana tany Thaïlande, zanaka mpitondra ambony eto amin'ny firenena malagasy no nahiditra amponja avy hatrany tany an-toerana, araka ny navoaka ny gazety La Gazette de la Grande Île io maraina io. Tsy nahitana loharanom-baovao hafa kosa ny mikasika io fampidirana amponja io ny tena anivon'ny ministera sy ny fiarahamonim-pirenena Alliance Vargasy, samy milaza ho tsy mbola mahafantatra na inona mikasika izay. Ny tamaso hatreto mifanesy ny fahatrarana Andramena etsy na eto Madagasikara na any ivelany, saingy tsy mbola nahitana fisamborana olona voaroroy nataon'ny fanjakana tamin'izany izay nanontaniana milaza fa mbola anaty fanadihadiana tanteraka. Tsy misy fetra ny fanadihadiana saingy miharihary amin'ny vahoaka aloha hatreto fa tsy mbola misy voka ny asan'ny komite raisan'ny ministera natsangana ho amin'ny famongorana ny fandranana Andramena antsokosoko. Fa efa narahantsika omaly ny famtinana ny hevitry ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga teo amin'ny lafiny politika mahalona ny raharaham-pirenena androany kosa ho fitiantsika ny heviny mikasika ny toe-karem-pirenena amin'ny ankapobeny, fitakiana ny amoahana ny zava-drehetra miaraka amin'ny pirofo sy ny mangarara tanteraka hiajo andrenana arifelo aloha ny andindiny mikasika izay. Nametra-pialana tsy ho filohan'ny komity mpitantanan'ny FID intsony hiajo andrenana arifelo rehefa nitantana izany tetikasa izany nandritry ny 1 taona. Efa tamin'ny herintaona no saika metra-pialana ity mpanao politika ity raha ny fanazavany saingy tsy maintsy narovan'ny FID manona ny fikasana ny amindry izany ho eo ambanin'ny helatry ny minisym-panjakana. Ny tetikasa avatsy nankohonana ny vokatra tsara farany avy eo amin'ny FID ny aloha izao fa metra-pialana izao. Nanaovana ny programa vatsy nankonana io ary io mila engagement ny fanjakana farany tampony mihitsy satria vola famatsim-bolo io zany sambany zao misy famatsim-bolo hoe tonga dia zaraina amin'ny vantana izay vola indramitsika dia zaraina amin'ny vantana any amin'ny vahoaka fa tsy hoe lany eny elanelany ihany fa tonga dia vola ny raisiny vahoaka. Ary zay ny fahitana azy hoe zay no ahafahan'ireo vahoaka tena sahiran'ireo miala amin'ny fahasahiranana. Ary programa efa nomanina izy io hoe rehefa vita ny krizy dia tokony fantatra fa betsaka ny olona mety ho sahirana dia fomba fijery vaovao indray no tokony atao hanampiana ny fampandrosoana ny firenena. Takiny ihany koa ny anohizana ny fahatsaran'ny fitantanana ireo orinasa sy sampandraharam-panjakana samihafa. Tsy afaka misy miteny amiko ianareo fa maty ny orinasa atao ambany fitantanan'ny vice primature nandritra ny teo any, velona ny FTM, ny velomina tsakany Sendavany, ny velomina ny Seimady, velona tsakany Sendavany, velomina ny analogy nandeha tsakany Sendavany, ny velomiko ny FDL, ny fonction, ny velomiko ny NDDL, mandeha daholo zany. Mikasika ny raharaha jirama sy ny ery Madagasikara kosa, mitaky ny amoahana pirofo rehetra sy ny mangarahara tanteraka momba ireo orinasa ireo izy. Volam-panjakana tsy tokony tsofronina natsofoka tamin'ireny nakaisa. Tovy mangarahara hoe izao no nandaniana azy, lany teto. Izay ho napiditra vola tamin'ireny orinasa-panjakana an-tantanana ireny dia ireny hitanareo ireny afaka porofonay. Hoe ireo ny vola nampidikina tao dia ireo ny asa natao taminy. Izay ny angatahany voaka malagasy androany. Mangarahara hoe natao aiza marina ilay izy fa tsy hoe inona koa. Dia aiza ny ahafahan'ny firenena androso ao anatin'izay. Izay zao miandry. Lazaina ilay izy fa problème teknika. Lazaina ilay izy tamin'ireny fa hoe misy an'izao zao anatin'ny jirama. Izay nangataka audit, miandry ilay audit zany izay. Raha nisy tsy nety nataon'ny ministra napetraka tao avoay mazava tsara. Mahalony ireo rehetra ireo misy fiantraikany amin'ny fiarakarena ny teritery politika samihafa ho ny filohan'ny malagasy miara-miainga. Ohatra amin'izany ny tsindrina azo ny tale jeneraly Seimady ary ny nanesorana azy. Soloana DG Seimady satria avy ato aminay. Satria izy misy fitoriana amina olona ambony eto amin'ny firenena.
nataon'ny semady dia niterena izy antsoay le plainte nataonao mikasika ny olona ambony eto amin'ny firenena io dia za tsy analan'izany satria zavatra miaro ny tombotsoan'ny semady ny nametrahana tety ay dia tsoahana zany ianao fa dia hitanao io semady nefa efa maty eny androany zany zao tsy naninina fanenjehana anay nanao zay ny trano mora reny nandeha nge reny nisy olana azo tombotsoa ary nitoizana lizy aiza lizy zany zao androany roa taona zao tsisy nininina mivoaka eto amin'ny firenena dia atao hoana zany ty firenena ty zany dia atao ohatr' zao foana efa napetraka natorinay hoe zao ny lalana tokony hanaovana anazy zay no anjara ndraikitray miala amin'ny toerana normal raha miala amin'ny toerana toerana ifandimiasa fa izy ny fampandehanana anazy androany tsisy nininina tsony. Eo amin'ny fanarenana ny toe-karena trany manontany teny ajo andrenena arivelo momba ny laram-pahamehana ankehitriny. Variana fotsiny dia androany mahita hoe programme d'urgence présidentielle tsy nahinao an'izany any tamin'ny filatsahana filoham-pirenena ay ve igérer ny urgence zany no zay hoe programme ampandrosoana ny Madagasikara dia ny mpamatsy vola zany tamin'ny daholo dia mety fa tena misy programme d'urgence présidentielle ohatra tsy zany ny tsy nahino mihitsy azy zany androany aloha tsy mahita inona tena programme anasa mafy na hoe tena ho atao urgence zany no atao hoe za tsy urgence no ny fidianan'ny vahoaka angambany fa hoe andefa ny Madagasikara amin'ny tena lalan'ny fampandrosoana fa tsy resaka urgence aloha zao no ahoana moa ny ahafahana financer urgence ary mba tokony amin'ny fanazavana koa mpamatsy vola ahoana ny ahafahanjareo amin'ny financer urgence président zany tsy manana afa-tsy programme faran'izay foiesaka ane zany androany any zany programme misy raha ohatra zay mba programme présidentiel zany urgence programme d'urgence présidentielle. Arak'izany isan'ireo olom-pirenena mitodika any amin'ny fitsarana sy ny Bianco ary ny fitondram-panjakana ihany ajo andrenena arivelo momba ny fampanantenana natao tamin'ny vahoaka malagasy sy ireo zava-nitranga ireo. Eo amin'ny lafiny diplomasia kosa indray tsy ny fahaloana tompona ndraikitra no olana eto amin'ny firenena hoy ny masoivo frantsay François Goldblatt fa ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpitondra fanjakana izay mety hisy fiantraikany amin'ny fitantanam-bolam-panjakana ankoatr'izay tokony roso amin'ny fanaovana audit ny orinasa jirama ny mpitondra mba hisiany mangarahara ankilany nilaza ny ministry ny raharaham-bahiny androany fa tsy tokony hitsabaka amin'ny raharaha tokantran'ny malagasy sy ny vahiny na dia manana ny zony anao tatitra any amin'ny lehibe ny azy fanadiny Gaëtan Ndretsilavo. Naneho ny heviny momba ny fampihavana-pirenena sy ny trésor ny masoivo frantsay androany tsy ny fanoloana olona teny anivon'ny tahirim-bolam-panjakana ny olana hoy ny masoivo frantsay fa ny safidy izay nataon'ny mpitondra fanjakana antony mety hisy fiantraikany amin'ny fitantanam-bolam-panjakana izany. Ne pensez pas qu'il y ait dans cette affaire une question de aza iverinareo fa resaka olona ny tiana ambara nasarika anay dia safidy izay natao ny fanapahan-kevitra fototra ny raisina momba ny trano izay fampirarahana tsampanay fa mety hisy fiantraikany amin'ny fitantanam-bolam-panjakana izany ary antony nanehoana hevitra tsy finiavana hiteraka savorivory izany fa fanehoan-kevitra momba ny tranga iray izay hisy fiantraikany marina amin'ny fitantanam-bolam-panjakana. Mbola iverenako ny fanapahan-kevitra izay efa noraisina ary efa nasongadiny ny gazety malagasy momba ny fanaovana audit lalina ny jirama izay isan'ny andrasanay fatratra ihany koa. l'un des résultats que nous souhaitions. Ankoatr'izay nanamafy ity masoivo frantsay ity fa ilaina ny fanatanterahana ny audit eo anivon'ny orinasa jirama lalana tokony izoran'ny mpitondra eto amintsika izany mba hisiny ny mangarahara. Nanamafy ny ministra Tala Beatrice androany fa tsy tokony hitsabaka amin'ny raharahan'ny tokantranon'ny malagasy ireo vahiny na dia manana ny zo anao tatitra ny amin'ny lehibeany azy. Sur la forme ohatra hoe tsy mamety an'izay zavatra miseho zay fa anjarany ambassadeur tsirairay manana zo andefa tatitra any amin'ny lehibeny kanefa anjarantsika malagasy tsika malagasy angambany mba tsy mety hosaray tsabatsabahan'ny olona avy nivelany azy raha tokantranintsika izay ka dia fa betsaka misy fanaovanay angamba aleo izany. Ny asabotsy lasa teo nampiantsoana teny anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ity masoivo frantsay ity. Ny alarobia lasa teo kosa nahazo mari-boninahitra Dr Honoris Causa avy amin'ny toeram-panofanana ambony momba ny varotra tany Frantsa ny filoha pirenena malagasy.
Teny amin'ny antenimieram-pirenena kosa indray sakorika ny fandonina ny andininy maromaro tao amin'ilay lalàna 724 tsipika aotra roapolo nandrosin'ny hemitra ny fandaniana ny andalana tao amin'ny andininy faraky ambin'ny folo sy telonjato sy ny andininy fafito ambin'ny folo sy telonjato tao amin'ity lalàna ity ady hevitra tamin'izany ny anovanana ireo andininy ireo ny amin'ny hoe hofidiana amin'ny fifidianana mivantana ny lehiben'ny faritra sy ny lehiben'ny faritany rehefa alany nefa ireo fanovana ireo tsy nanaiky indray ny avy ao amin'ny governemanta heriny narabary. Fandaninana ireo volavolan-dalàna telo momba ny sata manokana Antananarivo, Nosy ary Sainte-Marie sy ny fantsina ny andalana sasany ao amin'ilay lalàna 2014-020 natao androany. Niteraka ady hevitra goavana indray ny andininy faraky ambin'ny folo sy telonjato sy ny fafito ambin'ny folo sy telonjato momba ny kandida lohalisitra amin'ny fifidianana lehiben'ny faritra sy ny lehiben'ny faritany izay nasain'ny HCC Nasy Pantsina. Raha lany tamin'ny fivoriana tany amin'ny volana aogositra farany teo dia mpifidy lehibe no mifidy azy ireo. Noho ny fiverenan'ireo andininy ireo any amin'ny antenimieram-pirenena nangataka ny antsiana ireo andalana ireo ny solombavambahoaka. Lanin'ireo député fa hofidiana amin'ny fifidianana mivantana miainga avy amin'ny vahoaka ny lehiben'ny faritra sy ny lehiben'ny distrika. Niteraka ady hevitra indray izany hoe hofidiana amin'ny fifidianana mivantana. Sy tokony hokitiana ireo andalana hafa ny eken'ny HCC hoy ny solombavambahoaka HVM iray. Amiko manokana aloha tsy vocabulaire le izy satria tena ny votoatin'ilay lalàna mihitsy. Azadino fa zany directa sy indirecta zany angeka misy vokany lehibe amin'ilay ataoko hoe fanatanterahana an'ilay lalàna ary tsika teo niarana eno fa tsy maintsy misy andinin-dalàna vitsivitsy indray hovaina raha hovaina amin'izay resaka directa zay le izy ka tsy vocabulaire zay zavatra zay aminay fa tena mikitika tanteraka n'ilay principe apetraka eo amin'ny fifidianana lehibe ny faritra. Ho an'ny akamaroan'ireo solombavambahoaka kosa mpitsoko voajoko ny governemanta namerina ireo andininy ireo teny amin'ny antenimieram-pirenena. Ny magaga ihany koa dia efa lanin'ny solombavambahoaka ny momba ny anovanany andalana ao amin'ny andininy faraky ambin'ny folo sy telonjato ny amin'ny tokony fidianana ny lehiben'ny faritra amin'ny alalan'ny fifidianana mivantana izay vao nanindry indray ny governemanta ny amin'ny hoe tsy mahara-dalàna izany tranga izay nampimenimenina ireo solombavambahoaka. Faranasabinasanala manova artikla hafa ivelan'ny tenenina CCT dia manaiky eo aminy hoe manatao vatanzy fa artikla 311 nouveau 307 nouveau dia vocabulaire hisesika anatiny ao direct et indirect zay koa le mitazona le koa président makasanenenanao alefasaka séséance fa artikla kitiny atao nouveau io profite manay koa kitinay lany eto amizay zany dia mpisokovoso gouvernemanta zay le définition mikitika raha sy tokony kitiny izy raha mikitika sika zany dia atao diso PDP le zavatra lany eto rehefa lany dia lany alefasany amin'ny HCC any dia hoy izy ny HCC ao tsy nentindray io ka zany eny janona ento mandritry ny efa-taona 10 taona anao lalàna sy anao zany zavatra zany ka zay dia matofoloha dia mba mangataka ny anajana mihitsy ny fomba fampiasana manapa-kevitra. Tao aorian'ny ady hevitra isan-karazany nisintona ny boromaharitra ary nanapaka fa atao any anaty tolo-dalàna fantsiana indray ireo fantsiana momba ny fifidianana lehiben'ny faritra sy ny lehiben'ny faritany ireo izany hoe miandry amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny volana May ho avy izao. Ny tsikaritra dia efa tera-tsemboka ireo solotenan'ny governemanta sy ny ministera nandritra ity fivoriana ity. Raha ny fantatra ihany koa dia niditra antsehatra tamin'ny alalan'ny Antsoatarby mihitsy ny ministry ny atotany nanao izay ampandanina ity volavolam-pantsiana avy amin'ny governemanta ity. Mbola amin'izay pejy ny politika izay hatrany na hemitra aorian'ny fetin'ny Paska ny fanohizana ny dinika momba ny fampihavanam-pirenena izay mijanona ho sosokevitra ihany hatreto tsy mbola nisy fanapa-kevitra noraisina momba izany. Momba ny sata manokana Antananarivo renivohitra kosa nilaza ny filoha Erazanary Mampiana androany fa tsy misy zavatra mahagaga ao anatin'ny ady hevitra tanteraka amin'izao fotoana izao fanadinika eto Andretsilavo. Miantso ny fanjakana sy ny FFKM mampihemitra ny fampihavanam-pirenena izay ataon'izy ireo ankehitriny ny conférence des évêques de Madagascar. Tokony hafantoka amin'ny famonjeny samy malagasy ny hery rehetra ankehitriny manoloana ny ahitany sy ny trabony amin'izao ankehitriny. Nanaiky izany ny fanjakana androany raha ny nambara ny filoham-pirenena na hemitra aorian'ny paka ny fianambeno kasaina atao ny faha 2020 ny volana martsa ho avy izao. Tsy mbola nisy fanapa-kevitra ny voaka. Fa miroso ny atao hoe processus zany ary efa entanina amin'izany daholo ny olona rehetra. Misy fanambaran'ny évêque katolika tokony any mora. Ka tafiditra ao anatin'izay ka
tafiditra ao anatin'izay mihitsy n'ilay izy a sady fantatrareo tsara fa efa ao anatin'ny paka sy ny pasika mihitsy moa tsika amin'io zany dia hoe ny olona betsaka ny te hanao an'izany any amin'ny misy azy koa ny fiangonana kosa hirana amin'izay a dia fandaminana ilay izy no io fiatrehana ny traboana io afaka hanao teleton malalaka amin'izay ary ve ny rehetra afaka mifanampy sy mifamonjy ankalalahana amin'izay ve ny samy malagasy araka izay nambarany ny filoham-pirenena izay fa tsy hisy intsony ny sakatsakana itsero nanambara ihany koa ny filoha fa ao anatin'ny adihevitra tanteraka isika izao raha sata manokana Antananarivo renivohitra no resahana na izany azy hoy izy ny tombontsoany vahoaka no tokony ho katsainy mbola ao anatin'ny adihevitra zareo raha ny fandraisako azy ny amony fanirika dia hoe ny hevitra mety betsaka samanana ny heviny olona rehetra fa dia ny mba ny tombotsoan'ny firenena tombotsoan'ny vahoaka fa tsy izay fomba fijery politika izay mety tsy dia mahomby loatra no jerena fa mba tokony samy banjina ny tombotsoam-pirenena rehetra iankina ny fizorana any amin'ny fifidianana ny mahakasika ity sarita manokan'ny kominina Antananarivo ity isan'ny voatondro ary nahitana porofo maro ho mampiasa fahefam-panjakana hanamafisana orina ny SVM ity antoko ny fitondram-panjakana ity hanova zavatra ve izany tenin'ny filoha izany manoloana ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy tsy mifanaraka amin'ny andrasan'ny vahoaka ny fanoloana lehiben'ny faritra nataon'ny mpitondra fanjakana farany teo ny olom-boafidy ankoatry ny mbola tsy mahara-dalàna ny fanendrena azy ireo mbola voatazona ihany koa ireo manao mpifanapara-pahefana toy ny any amin'ny faritra Androy ho nisy mbam-bahoaka lantany Ambovombe raha tsy hivina ny lehiben'ny faritra any amin'ity faritra ity izay nanagadra assistant parlementaire iray noho ny hevitra tsy mitovy ny antindinjay avy hatrany Ny herinandro lasa teo no nanolony ny fitondram-panjakana ireo lehiben'ny faritra maromaro manerana ny nosy tsy voakitika kosa nefa ireo izay mampahory vahoaka hoy ny solombam-bahoaka Ambovombe Androy ny lehiben'ny faritra Androy izay manao fanapara-pahefana amin'ireo mponina sy ny tompony andraiky mpanjakana any atoerana raha ny fanazavan'izy ireo hatrany mitaraina ireo solombam-bahoaka any atoerana noho izany amina alahelo lehibe tokoa nandrenesan'ny vahoaka ny Androy iray manontolo ny fahenoana fa mbola voatazona eo amin'ny toerany lehiben'ny faritra Androy fiandrasa satria raha jerena ny asa nataony sy ny fomba fiaina ny ary indrindra ny fanapara-pahefana nataony dia heveriny vahoaka ny Androy iray manontolo fa efa fantatsy ny fanjakana izany ka raha nisy ny fanendrena vaovao dia mbola voatazona izy dia mametra-panontaniana amin'ny fitondram-panjakana ny vahoaka ny Androy hoe ho vonoina ve ny vahoaka izay efa osa sy sahirana raha tsy hivina isan'ireo nogadrainy ity lehiben'ny faritra ity ny pasteur Joshua assistant parlementaire ny solombam-bahoaka Ambovombe Androy antony fanagadrana azy tamin'izany ny kabary nataony tamin'ny fitenenana fa tokony foanana ny fiba na ny karatromby izay vidina 3 alina ariary any atoerana raha toka 800 izany aty Antananarivo ny gendarmerie avy amin'ny groupe masy ny kompania no sambotra lay tahaka ny sambotra jiola gaga fa iza no mitory aho satria za tsapako fa olona ray aman-dreny am-panahy mpitandrina aho pasteur nianatra an'izany teto amin'ny firenena ity nandritra ny 7 taona dia gaga hoy ny gendarme zay nisambotra anay fa ny lehiben'ny faritra Androy no mitory anao dia hoy aho sao dia diso adresy ary le fitorianao fa sao dia remena bila no tokony hotorin'andriamatao lehiben'ny faritra fa zay no mampijaly ny vahoaka mahatonga ny vahoaka zay miazakazaka ny anaty ala isaka ny amin'ny 4 hariva noho ny asan'ny malaso fa zange hoa ray aman-dreny am-panahy eto amin'ny firenena ka ina ny antony samborana tsy mety aminy le resaka nataonao miarary hatrany ny finavan'ny fitondram-panjakana metraka ny fahefany ny fotony fanamafisan'orina ny antokony mpitondra araka ny nambarany solombam-bahoaka ho malika amin'ny mirarakopana ny fanoloana tompony andraikitra rehefa tsy metimety amin'ny mpitondra dia esorina ary rehefa mety kosa dia voatanana dia fahita izao azy fa tsy ekely ny vahoaka intsony ny janonana eo pejin'ny sosialy mikasika ilay vatobe nazera tetsy avaratra Ankatso trano efatra no nahitana fahasimbana goavana taoriny ny fianjiran'ny vatobe teny avaratra Ankatso io raha raiky ambin'ny folo no tsy mbola azon'ny tompony hipetrahana mandrapahafaky ny potika vato mety koditsy tsy nisy kosa ny fahaverezana entana hatramin'ny andazan'izy ireo ny trano fonena ny asa tana marina imo no anesorana ny vato avy napoaka ireo tsy mbola misy resaka kosa treto ny famonerana ny fananan'ny mponina potika raha nambaran'izy ireo Olivantry ny ala.
Eo am-pototry ilay vatobe napoaka, mangina tanteraka ny manodidina, fianakaviana hatramin'ny 5 no mbola tsy afaka miverina amin'ny trano fonenany hatramin'ny anio eny avaratra Katso. Atahorana mbola hikodia ireo potika vato tao aoriana nanapohana izany alatsinainy farany teo. Ity trano ity isan'ireo vomafy nandritra ny fipitihan'ireo vato. Tafiditra ao anatin'ireo 4 tsy azo itoerana intsony. Iraika 12 ankoatr'izay no mbola tafiditra ao anatin'ireo tsy azo iverenana mandra-pialan'ireo potika vato. Misy party akaiky an'le vato zany, iny zany no raharahany tompon'andraikitra hoe tsy azo ipetrahana aloha tsy ny olona manana trano rava amin'ny toerany. Misy amin'ireo trano manodidina kosa no tsy voakitiky ny vato saingy mitritra ny rindrina vokatry ny fipoahana mafy sy ny fiororon'ny tany. Tsy mbola tonga eny an-toerana ny tompon'andraikitra nijery ny fahavoazan'ireo mponina taoriany fanapohana na dia efa nisy aza ny fifanarahana tany am-boalohany mikasika ny fanonerana. Dia efa misy fisira ary tsisy mpitondra fanjakana nandalo teto aminay mihitsy nambana ny tany ary hoe nanahoana ny tranonareo. Le olona ao ambony le rava-trano regny ary mbola tsy fantatra izay ataon'ny fanjakana dia mba miandry an'izay hatongavan zareo zany izay mba hanomezana tatitra hoe ohatran'izao no manjono tranonay satria izay tsy afaka manao inona aloha zany amin'izao fotoana izao. Satria tonga dia ity misy nankasary sy ny ana zany mahakasika ny trano dia rehefa avy eo zareo rehefa vita le izy sy nandalo tety indray zareo fa tonga dia any dia tonga dia tsy fantatra hoe ahoana ny tohin'le izy. Tsy mbola natapa-kevitra mikasika izay anaovana ireo vato ny BNGRC hatreto raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Mbola eo am-pandiniana izay anaovana izany izy ireo. Tsy izy ireo kosa no tompon'andraikitra isana ny fanonerana. Dia dommage mahal le olona mantiana ho tenenina zahay BNGRC dia manamora ny fanaovan'ny fanjakana ny zavatra ohatran'izany. Zany hoe omena zareo le données teknika dia izay zany manamora mampalakilaky ny fandraisana fanapahan-kevitra. Fa BNGRC zany tsy manolotra hoe le trano siba. Fa manamora an'izay hoe ireo daholo ny données teknika dia ahoana izay. Mandeha ny resaka eny an-toerana fa ireo mpitrandraka vato eny Ambatomaro no omena ny tsena ny fanesorana ireo loza amin'ny tatao ireo. Ho karamaina 3 ariary isaky ny tapakandro ireo mpamaky vato anao izany ary Nicolas no isahana ny fanakaramana azy ireo raha nambaran'ireo mponina manodidina. Andrasana indray araka izany izay ho fivoaran'ity raharaha ity. Ny fanesorana ireo potika vato ary ny fanonerana fanjakana ny fananan'ireo mponina simba izay tsy mbola fantatra hatreto izay tena tompon'andraikitra n'izany. Eo amin'ny pejy kolontsaina kosa indray tsy ampy fampahafantarana ny fisian'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy eto amintsika tsy mitovy laza amin'ny fankalazana taom-baovao amin'ny firenenkafa toy ny an'ny Sinoa ny eto Madagasikara tokony hanamafy ny fampahafantarana sy ny fankalazana izany ny fanjakana raha ny hevitry ny mpikarakara lanonana amin'ity fety ity. Miantin'izay vetrany. Teto Analakely, teto Nanamariana ny fanombohana ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ho an'ny eto Antananarivo. Sy ny olona tonga teto rehetra no nahafantatra ny fisian'ny fankalazana. Za tsy nahita fa eo any tonga dia na ihany hoe misy fankalazana ny taom-baovao malagasy fa tsy mahalala andinindiny ohatran'izay. Misy andraiky fanjakana mampalala ny ino moa zany na zavatra malagasy eto amintsika raha ny tena marina fa tsy ny any ivelany regny no ankalazana. Mahaliana ny vahiny ny fisian'ity fankalazana ity. Tsy mahoraka mitovy amin'ny fankalazan'ny firenenkafa ny azy ny fetin'ny taom-baovao eto amintsika raha ny fanamariana ireto teratany vahiny sendrana ireto. Tokony isy ny fanamafisana ny fankalazana amin'ny toerana hafa sy sehatra hafa ampiavaka izany. Pas du tout, c'est la première fois que je vois. Mahafinaritra ilay izy, saingy tsy fantatra tsara hoe inona. Donc ça me paraît très joyeux, mais je ne sais pas tellement en quoi ça consiste en fait. Ato anatin'ny 3 andro no ankalazana ny taom-baovao malagasy amin'ny fomba maro samihafa. Mitohy hatrany ny fampahafantarana ny fankalazana ny taom-baovao araka ny fanazavan'ny mpikarakara. Ity zany azon'ny malagasy rehetra tanterahana ny taom-baovao malagasy satria ao anatin'ilay fidiovana antsika zao teto nandalo ny fidiovana ara-boajanahary izay tonga teto no ranobe ny raha antsika nahita fa dia zay antsika zao efa maina ny tany hiakatra ny voana tsy manam-pahavala fa tsy misary sika noho izany nandalo le fidiovana izany tsika amin'ny alalan'ny afo tany rivotra rano.
Raha ny eto amintsika tsy misongadina ny fankalazana ny fetin'ny taom-baovao malagasy. Ny filoham-pirenena malagasy lasa nivelana natrika ny fianianany filoham-pireneny Namibia rahampitso raha toa ka mahazatra ny fandrenesana ny kabarin'ny filohan'ny firenena iray rehefa fiandohan'ny taona. Tsy iray ihany koa ny ministry ny kolontsaina amin'ny fankalazana toy izao. Ny fikambanana tsy miankina isan-karazany no mandray an-tanan'izany. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray fa mitohy ny arivon'ny mamy ny mpankafy ny hazakazaka fiarakodia izay karakarainy Reine Mada ity seho ity izay hiditra eo amin'ny andiany voalohany andindin'izay miaraka amin'ny Martsaona. Mifanokafana ny tompilalaovana amin'ity taona 2024 ity eo amin'ny hazakazaka familiana fiarakodia Reine Mada nomby ao anatin'ny saina avy hatrany eny arivomano no mpankafy no ifampitona amin'ny alahady ho avy izao amin'ny andiany voalohany. Amin'ity indray mitoraka ity dia na tena nafantoka tanteraka ao anatin'ilay hazakazaka Reine fotsiny satria izay nefa be mpiandry amin'izao fotoana izao. Eo zany ny kategoria pro Reine dia kategoria Reine dia eo ihany koa ireo Open satria tsika rehetrarehetra izay mijery an'izao fahitalavitra izao dia afaka mandray anjara. Roa alina ariary ihany ianao dia afaka mandray anjara amin'ny tomobilinao isan'andro io dia afaka manandrana izany atao hoe Reine izany mba mety hoe atsoatsy aneriana any mety hitsofoka anatin'izany compétition izany. Ny andray anjara eo amin'ny 7 eo satria efa mandeha be izy ao amin'izao fotoana izao efa mifarana raha teo moa izany ny clôture afaka fotoana vitsivitsy eo dia tapitra hatreo 7 eo no andray anjara zany hoe ohatrany tamin'ny heritaona ihany zany isan'ny pilote izany satria ferana ihany koa ny isan'ny mpanday anjara ny timine rehetrarehetra izay ho atao amin'ny lahady. Ny fanentanana dia manasantsika rehetrarehetra mpankafy tomobile, mpankafy ihany koa ny fifananana Reine izay ho atao eny arivomamo izao fotoana izao. Misy zatra ho an'ny rehetrarehetra na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe ny spectacle dia afotaka satria ho avy daholo ireo enjana rehetrarehetra sy andrarezana rehetrarehetra anatin'izany compétition Reine izany. Mazava izany fa betsaka amin'ny fifananana amin'ity taona 2024 ity eny anivon'ny Reine Mada ary isehatra amin'ny ireo ao anatin'ny matianina tanteraka ny fikarakaran'izy ireo. Any Bruxelles kosa indray fandavana no naseritry ny vaomiaran'ny firenena Europeanina amoaka ilay famatsim-bola ho an'ny Grèce ny herinandro izao kosa no hamerenany ny trosa eny amin'ny 700 tapitrisa euro avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ary ny tapaky ny volana aprily izao ny tapany fararoa fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Tsy araka ny nieritreretin'ny filoha Alexis Tsipras ny fehikevitra nivoaka tao anatin'ny dinika nandritra ny fihaonana tapiny ireo voamiran'ny firenena Europeana tany Bruxelles omaly. Raha nanantena fanampiana arabola nanda izany ireo mpiara-mombonantoka izay nitaky ny fanajana ireo fepetra mitakina tsy voahaja ny fifanarahana hitondra fanovana ka lasa sakana ho an'ireo teknisiana vahiny mpanaramaso ny toebolan'ny Grèce entitra ny valiteny tamin'izany rehefa tsy misy fivana tsy misy ihany koa ny vola mivoaka fihaonana tao anatin'ny 3 ora ny andrasana ny fanohanana ara-politika ny Grèce avy amin'ireo mpiara-mombonantoka vahiny efa iray volana mahery izao. Solotena enina no nanatrika izany ny filoha Hollande, ny chancelière Angela Merkel, Mario Draghi avy amin'ny banky européenne na BCE, Claude Juncker avy amin'ny vondrona européenne Donald Tusk, mpanolo-tsaina européenne ary Jorian Dijsselbloem niaraka tamin'ny prime ministre grika Tsipras n'izy mahizao trosa manodidina ny 7,3 tapitrisa euro no tokony ho averin'ny Grèce amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Ny faharoa any amin'ny tapaky ny volana avrily araka ny fifanarahana. Laza kosa ny filoha frantsay fa tokony ho haingana ny fanatanterahana ny asa ary tsy andrasana ela ny famatsim-bola manaraka. Tafiditra tao anatin'ny fifanarahana ny 20 volana febroary lasa teo ny fanoloran'ny Grèce ny programana asany ao anatin'ny fotoana fohy raha tsy naharesy lahatra ny Komisiona Européana ny programana tolony 24 volana febroary lasa teo. Nolany nisy mbahoaka teny Tsimbazaza ny fanovana ny andininy faraka ambin'ny 1700 amin'ny lalàna 440 tsipika 420 lany fa hovidin'ny vahoaka mivantana ny lehiben'ny faritra. Tsy ny fahalohana tompona ndraikitra no olana eto amin'ny firenena ho ny masovo frantsay François Goldblatt fa ny fanapahan-kevitra izay raisiny ny mpitondra fanjakana misy fiantraikany eo amin'ny fitantanam-bola-panjakana. Fa mitaky ny amoana ny mangarahara momba ny orinasa-panjakana Jirama sy ny ery Madagasikara ny filohany antoko malagasy miara-miainga ajo Andrianarivelo. Raha Andramena zanaka mpitondra ambony eto Madagasikara no voalaza fa nahiditra amponja tany Bangkok momba ny fandranana Andramena antsokosoko.
fa iverenantsika eto anatin'ireto sary manaraka ireto amarana ny fampahalamba-vao ny zavantranga tany Bongatsara izay tsy naneken'ny mponina ny andorana vary akotra efa simbatra amin'ny 20 taonina teo ambanimasiny ny mpitandro ny filaminana sy ny minisitry ny varitra. Veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Azamakaneka Fitsuni, Tungava Malaki Omni, Magasin Baulai. Vous avez votre bac, ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Nanulchanoteu, ni VAOVAO.